L'histoire, c'est en fait, ils en ont mis énormément que ça, vraiment débordé dans le temple. Et ensuite, et là, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de personnes qui ils ont mis beaucoup de moyens de s'acheter à manger, de là où il y avait. Elle a quand même donné de l'argent. Elle a donné seulement que 2 pièces qui vaut rien, en gros comme 2 euros. Mais Jésus, il a dit, waouh, vous avez vu cette femme? Elle a donné 2 euros, 2 pièces qui vaut rien. Mais en fait, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Elle m'a tout donné et ça me fait plaisir. Alors que les personnes d'avant, ils ont donné seulement ce qu'ils avaient en trop. Et donc, voilà, cette personne, vraiment, elle est incroyable. Donc voilà, la leçon à retirer, c'est que, en fait, peu importe que tu en donnes beaucoup ou vraiment très très peu, Dieu, il acceptera toujours ce que tu lui donneras. Parce qu'en fait, il faut donner vraiment avec son cœur. Il faut vraiment donner ce qu'on a, vraiment avec le cœur et pas comme ça, moi je veux juste faire plaisir à Dieu et je donne beaucoup d'argent. Non, vraiment, il faut être joyeux de donner à Dieu, mais il ne faut pas être fâché parce qu'on donne à Dieu et donc voilà, il faut vraiment le donner avec son cœur. Voilà, c'était ma leçon pour aujourd'hui et bon, ça va. Je vous invite à lire avec moi, ouvrir vos Bibles, dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 10, qui dit au nom de Jésus, « Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. » Amen. Mahafinaritra anahy mihitsy le ohatra izay nampisehoan'ny rahalahintsika tany amin'ny Mafa, Ray aman-dreny Jean. Nalainy mihitsy le fary, dia tena nohaniny teo mihitsy. Dia hoy izy ohatra izany hoy izy ny fiara-bako anareo tsy lany amaminaka dia miaraba antsika rehetra indray tahatra izao sabata izao ny sabata tsy ara-saivana fa ny sabata dia misy sensa maro. Ny voalohany amin'izany dia mitondra antsika ny fiadanana. Tsy mahatsapa an'izany ve ianareo rehefa sabata? Mitondra ny fiadanana ny andro sabata ary Jesosy tamin'ny andro sabata zany dia inona nataony? Nanasitrana ny marary, napahiratra ny jamba, nampandeha ny malemy. Ka dia itsika ihany koa ny zavatra niseho tany Jeriko rehefa andro sabata dia inona nataony zareo? Niodidina izy impito an'ilay manda dia nianjera ilay manda. Inona tiako tenenina amin'izany? Ny andro sabata dia mitondra antsika fandresena. Ao ny fiadanana, ao ny fandresena. Resaka fanasana antsika teo. Raha misy zavatra manakana antsika ny amin'ity sabata ity, ny tsy aonantsika amin'Andriamanitra ny manakana antsika ny tsy anakaiky kokoa amin'Andriamanitra, dia fotoana izao amin'ity andro sabata ity nangatahantsika ny mba hoesorin'Andriamanitra zany, mba anakaiky kokoa bebetsika aminazy amin'ity sabata ity, ka tsy misy sakatsakana. Raha misy ny ratra, raha misy ny alahelo, raha misy ny zavatra izay mampieritreritra atsikany, dia androanitra Andriamanitra dia manasa atsikany ny hifantoka aminazy, ny hifandray aminazy, satria andro mpandresena ny andro sabata. Resentsika androany miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra manakana atsikany tsy aonantsika aminazy. Izany rehetrarehetra izany dia azo sikany raha tena mino isikany fa ity sabata ity dia hitondra antsika tokoa fiadanana. Ka mirary soa antsika mba hatsapa
izany hoe nahazo isika ny fahasoavana, nahazo ihany koa tsika famindrapo, ary tsy adino fa ny andro sabata dia inona koa nataon'i Jesosy ankoatra manasitrana sy ny mampatsangana manatsangana ny maty sy ny tara sy ny maro samihafa, ny toriteny ihany koa Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra dia mitondra aina, mitondra fiadanana, mitondra zavatra, mitondra antsika ny anakaiky amin'Andriamanitra, satria tenin'Andriamanitra izany, izy no miteny. Ka ny androany tsika dia andray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jeremia, tsy Zakaria fa Jeremia. Jeremia moa dia fantatsika fa mpaminany izay nirahan'Andriamanitra hitondra ny teny, hitarika an'ireto vahoaka jiosy ireto hiverina amin'Andriamanitra. Ka dia alohan'ny iresahantsika ny tantaranyity Jeremia ity, dia hivavaka aloha itsika ny hangataka ny fanahin'Andriamanitra. Andriamanitra aranay eo misaotra anao izahay satria mbola fotoana lehibe nomenao anay amin'ity maraina ity, ny andrenesanay ny teny avy aminao. Ka mangataka ny firanao masina izay ny ampiteny anay raha eo, dia zavavaka izany no toronay amin'i Jesosy Kristy iray andry. Amen. Resaka tenintsika teo hoe ny tenin'Andriamanitra dia rehefa dinihana ity baiboly ity dia mitondra tanjona ray ihany ny hitondrany atsikany, dia ninona? Ny famonjena. Amiko izay ny tanjona ity baiboly ity dia ny tenin'Andriamanitra izany dia ny tenin'Andriamanitra. Misy teny ao baiboly ao hoe aty amin'izao izy hitanareo fahoriana nefa maty fa izao naresa amin'izao tontolo izao. Raha dinihana zany dia baiboly dia nandalo daholo zavatra rehetra izay azo lazaina hoe kombatsika olombelona nandalo tao daholo. Kanefa ny tanjon'Andriamanitra dia izao, ny tanjon'ity baiboly ity dia izay haresy. Ka mino venareo fa haresy amin'ny androany dia andresy ihany koa ahitan'Andriamanitra. Mino fa mino ianareo, mino isika fa tena andresy. Ary iona Andriamanitra tompitsika. Ka raha misy zavatra zany manakana antsika tsy atsapy izay fandresena zay, dia angatao Andriamanitra androany matokisana azy fa izy dia tena anafaka antsika ny fahamarinana rehetra. Misy sary izay tiako hanomboana ny teny izay nampitondra tompo antsika ity, izay nampieritreritra anazy satria tsara izy efa ela izy ity, dia alohan'ny iverenantsika amin'ito verset de base io dia misy sary ny Jesosy izay tsy haiko isika tamin'ny mbola kely dia nahita an Jesosy mandondona. Io ilay izy io. Io ny inspirationko tamin'ity toriteny ity, satria izao rehefa mijery an'ity sary ity, eo ilay fantakarantsika ny heviny hoe mandondona Jesosy, fa eo foana Jesosy, eo foana izy mandondona izy. Tsy nisy hoe sarintsika dia hoe niaraka tamin'i Jesosy dia misakafo dia mihinana hany, fa io aloha ny sary hitantsika, sarin'i Jesosy mandondona. Inona ny sensan'izay andro Jesosy mandondona zay? Tsy afaka Jesosy ny miditra trompe-ça amin'ny fiainantsika, fa mandondona aloha izy ary manao antso ho antsika. Ka sambatra izay mahare an'izany antso izany. I Jeremia dia nandray an'izany antso izany ihany koa. Ndeo iverenana ny versetony vakiteny fototra dia eo amin'ny Jeremia toko fahalohany 9:10. Afaka verina ve azafady? Resahantsika teo fa ny tenin'Andriamanitra dia teny mpamonjena. Izay no tanjon'ity tenin'Andriamanitra ity, ary fantatsika moa fa Jesosy no nitondra n'izany famonjena zany. Fa talohan'i Jesosy
dia Andriamanitra izay ao anatin'izay asan'izay dia nitady ny avonjy any zanak'Israely, avonjy ny zanany. Dia ahoana ozy izy? Ary indro manendry anao izao andro ho anio izao, anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andravo sy androdana ary anorona sy amboly. Rehefa jerentsika toko sy andininy io dia zao, Andriamanitra dia izy no mifehy. Izy no mifehy antsikany, satria izy no manendry, izy no manongotra, ary izy no mamboly. Zavatra mahafinaritra hoe zany ry havana malalo amin'ny tompo hoe Andriamanitra alohan'ny andravany dia tendreny aloha, ary aorian'ny andravany dia mamboly. Teny fikasana lehibe zany. Hitantsika teo ilay saran'i Jesosy. Tsy afaka miditra izy avy hatrany, fa manao antso aloha. Dia takizay ihany koa ny zavatra niseho tamin'ny andron'i Jeremia. Nanao antso izy an'ireto zanak'Israely reto hiverina ody, hiverina amin'Andriamanitra. Alohany izy irentsika tsirairay nito vaky teny ito dia ny zavatra hita dia zao, Andriamanitra dia tsy manadino ny zanany. Izay no nanorahany an'i Jeremia. Tsy namela nyreto zanak'Israely reto i Andriamanitra hijanona ao anatin'ny fahotana. Inona moa zavatra niseho tamin'izany fotoana izany? Inona zavatra niseho tamin'izany fotoana izany? Iverenantsika ireo thème manankitelo ireo, Andriamanitra manendry, manongotra, manorona. Io ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa diniantsika, misy zavatra mitovy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana, ny zavatra niaina ny Jeremia tamin'izany fotoana izany. Notendreny Jeremia hitondra ny teniny. Manarak'izay dia iza no nampitondra, iza no niantefana izay teny fitoriana ny teny izay dia tsy iza fa reto vahoaka jiosy. Fa inona moa zany nampatonga zareo nahatonga ny Jeremia tonga? Dia satria nanota dia tapaka ilay fanekena. Dia inona zavatra nataon'i Jeremia? Namerina ny olona amin'ny alalan'ny fibebahana. Inona nefa zavatra niseho? Tsy niaino. Dia tsy vitany tsy niaino fa nenjehana ilay mpitondra hafatra. Dia niala nenina zany Andriamanitra dia ravaina Jerosalema, ravaina Joda, ravaina Israely. Dia inona vokatra ihany koa? Natao sesitany ny jiosy fa soa ihany fa tsy nijanona treo. Soa ihany fa tsy nijanona treo an'ilay hoe natao sesitany ny jiosy. Fa inona zavatra niseho? Nanome fanantenana Andriamanitra. Nanome fanantenana Andriamanitra fa hanorina ary amboly ary miverina amin'ilay fanekena. Andriamanitra dia mitarika atsikany izay zanak'Andriamanitra raha ny opefy miverena hozy izy. Ny zavatra hita koa rehefa namaky an'ity bokin'i Jeremia ity dia zao, tsy nataony ohatr'izay ny reto firenena nananotanina ny hoe andravany zareo. Tsy nanomeny fampitandremana. Fa inona zavatra niseho? Fa iza niantefany ilay fampitandremana? Ny jiosy, ny zanany. Za ve tsy mariky ny fitiavana ry raha lasa anabavitra? Andriamanitra dia
rehefa mahatsapotsikany fa ny somary ny sitaka amin'Andriamanitra kanefa tsika dia zanany, zay zany aloha voalohany, zanany dia izy dia mamerina atsikany, mamerina atsikany izy. Nanao antso Andriamanitra. Tiako mba ho taditsika an'io io karazana ohatran'ny hoe résumé kely io mandritra n'ity toriteny ity. Fa iverantsika ny amin'ilay hoe Jeremia natsoan'Andriamanitra, notendren'Andriamanitra. Eto afaka feno. Tsy nanao antso Andriamanitra tamin'i Jeremia, fa nanendry izy. Nanendry izy. Zay zany mila zavatra fahitatsika amin'ny tantaran'ity Jeremia ty. Notendren'Andriamanitra Jeremia. Aninona? Mba hiantso, mba hanao antso. Fantaniana mikasika ny hoe Jeremia manendry io. Fa maninona Jeremia no notendren'Andriamanitra? Fa maninona Jeremia no tendren'Andriamanitra? Dia zao. Zavatra hoe misy ifandraisany amin'ny fiainantsika ilay izy. Fa i Jeremia aloha resahako. Jeremia dia fantatr'Andriamanitra meloa. Mbola tsy nisy Jeremia dia efa fantany. Mbola tsy nisy tsika rehetrarehetra izao dia efa fantatr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra hoe amin'izao vanim-potoana amin'ny 2004 izao dia hiteraka ihany. Teraka Priskasaka ry. Ahoana ozy izy ao amin'ny Jeremia toko voalohany 1:5. Fandray amin'izay teneny izay, zavatra an'izay hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany Akibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola terako no efa namasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Andriamanitra dia efa mahafantatra hoe ianao rakota na rabe dia efa manana anjara asa ho anao Andriamanitra. Manana asa ho anao Andriamanitra. Manana zavatra izay ampitondraina anao Andriamanitra mba ho ampitondrainao koa ho any amin'ny firenena maro. Mbola tsy nisy sikany dia efa safidian'Andriamanitra. Ary ny zava-dehibe amin'ity vakitenitiako dia izao hoe hay Andriamanitra ito kay mikolokolo antsika ny sahady na dia mbola tsy misy arany. Andriamanitra kay efa manamasina atsikany na dia mbola tsy misy azy atsikany. Amen. Manarak'izay, maninona Jeremia no nitendren'Andriamanitra? Inona zavatra aseho tamin'ity Jeremia ty? Notendren'Andriamanitra izy dia na dia efa fantatr'Andriamanitra fa izy no hitondra ny teny dia mbola namaly izy. Izay famaliana izay no amin'ny maha-olombelona anazy. Inona moa no nampahatonga anazy mbola namaly? Eo amin'ny Jeremia toko voalohany 9:9 dia ahoana ozy izy? Jeremia toko voalohany 9:9. Hoy izy hoe ary io kosa aho indrisy Jehovah Tompo indro sy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza. Efa hitantsika teo fa Andriamanitra dia manendry antsika hatramin'ny mbola kely, hatramin'ny mbola tsy niforona. Dia à un moment donné izy tamin'ilay vakiteny fototra teo dia nanendry. Fa inona zavatra nataon'i Jeremia? Nijery ny fahalemeny. Ry havana izay no zavatra nataon'i Jeremia voalohany zany. Nijery ny fahalemeny izy. Nijery ny tsy fahaizany ny teny. Nijery izy fa tsy mendrika. Ary
nijery izy fa ny tenany dia tsy tanteraka movery havana tsy fijerin'olombelona zany ange fijerin'olombelona e. Mahatsapa fa tsy miendrika, mahatsapa fa tsy tena tonga lafatra manoloana ilay fanendrena nataon'Andriamanitra. Kanefa dia zao tahaka ny afatra izay efa ho ampitondrain'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jeremia ho an'ny Jiosy hoe aza matahotra, hoe ho aringana fa isy fanantenana ao aoriana. Dia tahaka izay ihany koa no nandresen'Andriamanitra lahatra an'i Jeremia. Inona no nataony? Nataony dia tsotra nomeny teny fampanantenana. Mba eritrereto an-tsaina ange hoe omen'Andriamanitra asa itsikany, omen'Andriamanitra andraikitsikany zafady fa tsy mijanona hatreo fa omeny teny fikasana. Raha tena mino tsikany fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia za tena miteny anareo fa omen'Andriamanitra teny fikasana itsikany. Tsy mamela antsika ireny Andriamanitra ao anatin'izay fanompona anazy izay. Fantatr'Andriamanitra isika, hoy isika teo fantatr'Andriamanitra i Jeremia. Fantany fa andray ny tokony nomeny. Lalina zany ry havana malala ao amin'ny tompo hoe tsy nanday izy ny andray ny tokony nomen'Andriamanitra. Tsika olombelona dia manana libre arbitre, manana hoe tsy mahafantatra tsika hoe tondren'Andriamanitra, tsy fantatritsika izany. Satria Andriamanitra mahafantatra ny tsika tsirairay avy, izy mahafantatra hoe ianao tendreko an'izao. Fa ny zavatra miseho eto ny mahagaga dia izao: nanaiky izy nandray ny tokony nomen'Andriamanitra. Satria raha tsy nandray izy ny tokony nomen'Andriamanitra dia izao foana ny fanendrena azy. Satria nahoana lasa ohatran'ny hoe mandeha irery zany izy rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe mandeha irery. Tsy misy zavatra miaraka aminao. Ka dia eto dia ny zavatra azo hitarafantsika ny fiainantsika koa zany rehefa nahazo an'izay hoe anjara asa nomen'Andriamanitra antsika izay hoe ho fampandrosoana ny asany dia izao manaiky mandray ny toky nomen'Andriamanitra atsikany. Omeny toky atsikany. Inona ny tokony nomen'Andriamanitra atsikany? Voalohany ao amin'ny Efesiana toko voalohany 4 ka hatramin'ny 5 dia hoy izy hoe, satria miresaka antsika an'izay zany tsika eto fa tsy miresaka ny Jeremia rery ihany, dia hoe araka ny nifidianany atsikany. Efesiana toko voalohany 4 araka ny fidianany atsikany tao aminy fony tsy mbola ary ny fandroena zao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsino eny atrehany isika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahany fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavana antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Nanaiky isika nandray ny toko omen'Andriamanitra atsikany fa tsy hanara antsika izy amin'ny fanantenana ny asany. Nosafidiny atsikany tamin'ny alalan'ny ranon'ny batisa fa manaiky ho fils adoptif na zanaka natsanga an'i Jesosy Kristy. Tsy mahafantatra isika hoe nitendren'Andriamanitra fa ny azontsika atao dia hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiarahana aminazy tahaka ny fiarahana aminazy isanandro tahaka nataon'i Jeremia dia nandray an'izay tokony nomen'Andriamanitra antsika izay. Ary inona monina tena nataon'i Jeremia ito? Nakamamy izy ilay afatra. Tena hoe ohatran'ny hoe amory eo an'ilay parole nomena anazy izy. Satria efa tao anatin'ilay toky. Tsy ny salasala intsony izy. Satria efa niaina, mbola hiditra amin'io tsika ny avy eo, satria niaina an'izay
toky nomen'Andriamanitra izay. Ny zavatra rehetra niseho nandritra imagine hoe eritrereto hoe 320 taona Jeremia no nitory teny. Niezaka nanodina ny fony reto jiosy reto hiala amin'ny Andriamanikafa 320 taona teo. Raha tsy makamamy afaka verina ve le ana teo? Raha tsy nakamamy ny afatra, ahoana moa ny azahoantsika faharetana? Ahoana moa ny azahoan Jeremia faharetana fa tena tiany le afatra Andriamanitra izay nomena anazy. Tao anatin'izay hoe fakamamina ny afatra nomen'Andriamanitra anazy zay, dia inona ny zavatra niaro anazy ihany koa, ny zavatra niainany. Ahoana ary ny fisehoan'izay hoe toky teo amin'ny fiainan'i Jeremia zay? Afaka asiana fanontaniana ve? Alohany io. Alohany. Ary aloha. Ny aloha fa tsy any ariana. Zay aoriana. Ahoana ny fisehoany ilay toky teo amin'ny fiainan'i Jeremia? Dia izao ny zavatra hita. Mafy ilay afatra izay nampitondrain'Andriamanitra anazy. Sarotra amin'ny toriteny anyreto jiosy izay tena tao anatin'ny filomanosana ny tao anatin'ny faharatsiana. Sarotra kanefa dia tsy natahotra. Izay ny afaka toizana hoe tsy natahotra Jeremia. Nisy mpaminany nandritry ny fotoanan'ny Jeremia io atao hoe Oria moa zany no tena anazy amin'ny teny frantsay izy Oria. Inona nataony zareo an'ny Oria amin'ny Jeremia toko faha 4:7. Jeremia toko faha 4:7. Inona nataony zareo an'ny Oria? Oria moa zany. Ary Oria dia nalain'ireo niala avy tany Egipta ka nentany teo amin'ny Joakima mpanjaka, ary izy namono azy tamin'ny sabatra dia nanarany faty teny amin'ny fahasabahoaka. Mba eritrereto an-tsaina ange hoe raha isikany izay omen'Andriamanitra notendren'Andriamanitra izara ny afatra, dia mahafantatra hoe misy olona any mitondra afatra ohatra antsika koa. Ny finoana ohatra ny ahoana mety fipetrany, ohatra ny ahoana mety ao anaty potsika, matahotra. Tena enjana izany zavatra miseho zany, tena mafy zany. Kanefany dia nanome teny fanantenana azy hatrany izay Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko 1:9 dia hoy izy hoe aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao ho Jehova. Ito Andriamanitra ito dia rehefa manana tanjona izy amintsika tsirairay dia tsy maintsy tafita ny afatra. Satria izy dia tsy manary atsikany, satria izy dia momba antsika Andriamanitra. Tsy voalaza eto hoe tsy isy zavatra anjoa atsikany. Misy tokoa ny zavatra anjoa atsikany. Fa zao Andriamanitra dia momba atsikany. Hitra amin'ny taima faharoa tsika dia hoe Andriamanitra mandrava. Hitantsika zany teo hoe nanendry an Jeremia Andriamanitra mba ho mpanompony ka na inoka idona na inoka hiatra dia tsy nisaraka tamin'Andriamanitra Jeremia fa nanohy hatrany an'izany fitoriana ny teniny izany. Hiditra amin'ilay zavatra toriany amin'izay tsika an'izany zao. Inona zavatra torian'Andriamanitra, zavatra niantso izay nataon'i Jeremia? Voalohany dia hoe fampitandremana. Faharoa, fanafaisana.
Ary fahatelo fanadiovana. Tiako ny lazalaza aminareo vetivety mikasika an'ity hoe fampitandremana ity. Resahantsika teo fa Andriamanitra dia be fitiavana ary alohan'ny andravany dia nandritra ny 3 taona teo eo Jeremia no nitarika ny amerina ny fony reto zanak'Israely reto amin'Andriamanitra. Inona ny hevitra izany? Ny hevitra izany dia izao: Andriamanitra dia miala nenina. Miala nenina izy alohan'ny andravana. Miala nenina izy alohan'ny amelezana. Dia ao anatin'izay ty fampitandremana ty hoe inona moa zavatra iseho ao amin'ny Jeremia 1:4. Jeremia 1:4 dia hoy izy hoe: dia hoy Jehovah tamiko, teny zany ty nampitondraina an'i Jeremia, hirohatra avy any avaratra ny lozan-jo ny mponina rehetra amin'ny tany. Ho avy le fandravana. Izy ito zany dia fandravana ara-baky teny. Tena ara-baky teny misy ilay izy hoe ho isy tokoa ny olona izay andringana avy any avaratra. Dia iza moa ireo avy any avaratra zao? Dia tsy iza fa ny Babilonianina. Ny Babilonianina izay nanantanina ny anafika. Rehefa tena Andriamanitra hoe ho avy any avaratra, dia zavatra hita dia izao: tsy afaka sakanana io faharavana io. Andriamanitra no miteny. Tsy maintsy iseho ilay faharavana satria tsy nihaino ireto zanak'Israely reto. Tsy nihaino ny teny fampitandremana. Kanefa tao anatin'izay dia izy reto jiosy reto hoe ohatra ny ela loatra ianao zany ozy izy Jeremia no mitory teny mitarika anay ho amin'ny fahamarinana mba hiverina amin'Andriamanitra. Dia inona ny tenenin zareo ao amin'ny Jeremia 1:2. Mba nihaino azy zany zareo dia ao izy. Jeremia 1:2 dia hoy izy: dia masina ianao. Afaka leo vela izy. Jeremia 1:2. Jeremia 1:2. Dia hoy izy hoe, vakiko aminareo sady division en même temps any. Masina ianao manontania Jehovah ho anay. Mba natahotra ihany zany zareo. Miady aminay Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, angamba Jehovah hanao aminay araka ny asany mahagaga rehetra mba hialan'ireo aminay. Ry havana, maheno any kay zany reto jiosy reto, fa inona ny nangatahany? Mba tsy hisy an'ireto Babiloniany reto hanafika anazy. Azo lazaina hoe diso fivavaka ary zareo. Satria tohizany faharatsiana, fa mba esory le fandringanana anjoanay. Inona moa ny dikan'izany? Dikan'izany ke dia tsotra hoe finalement ke zany zareo mitady zavatra izay hamonjena ny tenany amin'ny fomba hafa izay tsy mifandraika amin'ny fomba fijeren'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nitohizany zareo an-trano ny tsy fihainoana ny Jeremia. Namaly moa Andriamanitra hoe ao amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ka ny 7:30 Jeremia 23:39 dia hoy izy hoe: dia indro anadino anareo tokoa aho sady anary anareo mba amin'ny tanàna izay nomeko anareo sy ny razanareo tsy eo anatrehako. Namaly Andriamanitra hoe ny tanjonareo dia ny ialany reto Babilonianina reto, fa tsy ny ialanareo amin'ny fiankofana ny andriamanin-kafa.
ka dia manadino anareo aho izy izy Andriamanitra. Satria diso fivavaka ianareo ary anary anareo aho izy izy. Dia inona ny ao aoriana fampitandremana? Fanafaizana. Izay zany zavatra niseho dia ahoana izy izy? Mikasika an'ity fanafaizana ity, afaka verina ve ilay fanafaizana ity? Dia ao amin'ny ohabolana 7, inona moa ny tian'Andriamanitra tenenina rehefa manafaiza? Ohabolana 7:1-12 ka hatramin'ny 2:12. Dia izy hoe, anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehova, ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tiany Jehova no anarany. Dia tahaka izany no ataony ray amin'ny zanaka tiany. Nampitandrina izy fa tsisy niaino. Tonga amin'izay ny Babilonianina. Ny aninona ry zareo? Ny andringana. Ny andringana ny reto jiosy reto. Kanefa dia izao, izay fandringanana izay dia midika fa tian'Andriamanitra ry zareo. Tian'Andriamanitra ry zareo. Fitiavana zany. Nanao be marenina zany reto jiosy reto. Ka dia tsy maintsy tonga ny fandringanana. Inona moa zany ny zavatra niseho tao anatin'izay fandringanana izay? Nisy natao sesitany ary nisy ny nijanona teo atoerana. Ny tany asesitany dia hitantsika fa tao anatin'izany ry Daniel sy ny namany lasa tany. Fa efa teny fikasan'Andriamanitra izy io hoe miala amin'ilay tany izay fieno faharatsiana mba hoany amin'ilay tany na dia atao hoe sesitany ary ilay izy. Dia nisy anton'Andriamanitra namindra ny reto zanak'Israely reto hoany amin'ny tany Babiloniana. Andriamanitra no niteny fa nisy ny tsy niainoko, nisy ny mbola nieritreritra hoe izay ange mivavaka amin'ny Andriamanikafa, mivavaka amin'reto bala reto izay. Kaona moa izay no tafiany reto. Tsy lôjika izany. Izay ary miaraka miaina amin'reto olona reto izy, reto Babiloniana reto mitovy fivavahana amin'reto Amonita reto. Nahoana moa izay no tafiany? Nefa samy mpinamana ihany. Dia inona nefa ny tena tanjon'Andriamanitra? Rava ihany, Jerosalema. Fa ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izay sesitany izay dia ity fahatelo ity. Ny fanadiovana. Ny fanadiovana. Ao amin'ny Ezekela 4:3-5 dia hozy izy hoe, dia ho fafazako rano madio ianareo, ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Tsy afaka Andriamanitra ny hoe rehefa anatina toerana ao anatin'ny faharatsiana anankiray tsika dia hoe amela antsika ao. Tsy maintsy tonga amin'izay hoe fanadiovana izay, fanalana ny tsy fahamendrehana, fanalana ny fahotana. Ohatra lehibe amin'izany, inona zavatra hoe tamin'ny safotrano? Rehefa nitory teny nandritra ny taona maro no Noa, rehefa tsy niaino, dia tonga ny safotrano. Mba haninona? Mba hanadio. Mba hanadio. Satria tsy niaino satria nahoana? Satria tena naloto loatra teo amin'ny fijerin'Andriamanitra ireto jiosy reto. Naloto tao anatin'ny fahazarana ratsy. Naloto tsy natsapa tena intsony. Lomano tao anatin'ny routine de la vie izy ny fitenenana. Nanadino an'Andriamanitra. Nanalavitra tsy kelikely an'Andriamanitra. Ary lasa nakamamy zavatra hafa. Nanome lanjany zavatra izay nanome lanjany zavatra anankiray mihoatra an'Andriamanitra. Izay no zavatra nataony reto reto jiosy reto.
sarotra tamin'izareo ny ala tamin'ilay fiankohofana ny bala. Ary efa hatramin'ny fahazazany mihitsy ary zareo nefa nilomano tao ka dia sarotra amin'izareo ny ala tamin'izay. Fa ankoatr'izay dia tsy nino ry zareo fa tena isa sesitany zany. Tsy nino ry zareo fa isa ny faharavana zany. Satria tao anatin'izay hoe fiadanana tao anatin'ny bala zay ry zareo dia tena tsy nino fa tena iseho tokoa zany fandravana izany. Ry havana, Andriamanitra dia tsy mamela atsikany ao anatin'ny toerana iray izay manalavitra atsikany ao aminazy. Fa izy dia manome teny fampitandremana, fanafaizana ary fanadiovana. Tsy tian'Andriamanitra sikany ny hoe hijanona ao anatin'ny fahazarana izay fahazaran-jato izay manalavitra anazy. Fa tiany isikany ny homendrika ny anaraka anazy, homendrika indray ka hiverina indray amin'ilay fanekena nataony tamin'ireto ray tany aloha tany dia ry Abrahama izany. Izay no tanjon'Andriamanitra ry havana, ny anadiovana atsikany. Dia raha hiverina zany amin'ilay fanendrenan'i Jeremia dia mitovy amin'izay ihany hoe rehefa manendry Andriamanitra, rehefa manendry atsika Andriamanitra, satria tsika efa nanaiky anazy tao anatin'ny ranony batisa, efa nanaiky anazy fa zanak'Andriamanitra, zanak' Jesosy, efa nataony no zany fiteny zany hoe fils izay hoe natsangana zay, adoptif, fils adoptif. Dia inona zavatra miseho? Mila mandalo amin'izay fandravana ny tsy mety amintsika izay, fandravana diovana atsikany. Rehefa ravain'Andriamanitra ny fahotana eo amintsika, rehefa ravain'Andriamanitra ny zavatra izay manakanakana atsikany, tsy ifandraisantsika aminazy, dia tsy mijanona treo satria efa diovony tsikany. Dia inona ny aoriana izay? Hitra amin'ny tema fahatelo tsikany dia hoe efa resantsika teo ireo zany hitra amin'ny tema fahatselo tsika dia ny hoe Andriamanitra manorina. Rava Jerosalema, fa ny ao ambadika izay fa hitantsika teo fa fanadiovana ny zanak'Israely. Dia tsy nijanona treo ilay izy fa ahoana hozy izy? Ao amin'ny Jeremia 4:20-9. Fa ho jeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy ka hampodiko amin'ity tany ity, ary ahoriko izy ka tsy ho ravako, ary amboleko izy fa tsy hongotako, ary omeko fohalala ahy ho Jehova izy. Ho Jehova izy dia oliko izy, ary izao kosa Andriamaniny fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Afaka divisena ve ilay izay vakteny izay? Jeremia 4:4-9. Tsy namela ny reto zanak'Israely tsy hanorina fiainana vaovao Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny inona aloha voalohany? Amin'ny alalan'ny fo vaovao. Andriamanitra zany dia mampanantena antsika fa rehefa madio isikany dia omeny fo vaovao, omeny fiainana vaovao miaraka aminazy. Ao anatin'izay hoe Andriamanitra manome fo vaovao izay dia ao amin'ny Hebreo 10:22 dia hoe
Hebreo 10:12 dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be amin'ny finoana manana fo madio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Takian'Andriamanitra sikany ny anatona anazy amin'ny fo madio. Tsy afaka sika zany hoe rehefa avy noravaina ny fahotana, rehefa avy ny diovina dia tsy manana fo madio, tsy manana fo vaovao. Fa eto zany dia tena tian'Andriamanitra tenenina eto dia zao nouveau départ ho an'ireto jiosy ireto. Nouveau départ amin'ny fo vaovao. Tsy vitan'izay ihany fa ny teny fampanaitanana vaovao ihany koa zareo dia ny hoe fiadanana. Eritreretinareo nge hoe tao anatin'izay satria 70 taona ireto jiosy reto no tao anatin'izay hoe babo izay. Eritrereto hoe tsika 70 taona babo servitude. Dia eritrereto hoe ohatry ny ahoana ny état d'esprit ananana. Ahoana nahazo ny jiosy koa tamin'ny ny zanak'Israely tany Egypta. Nandalo fahoriana zany. Tsy hitantsika ny tantaran'i Daniel no sedraina mafy. Satria tao anatin'izany koa Daniel tamin'ity tantaran'i Jeremia ty. Maro moa ry zareo tamin'izany fotoana izany. Kanefa dia zao nandalo fahoriana reto jiosy reto babo. Ahoana? Fa resaka aintsika tamin'ny maraina teo tamin'ny niditra lesona fa mbola manana aina. Mbola velona. Mbola velona ary resay fahavelomana zay no nampiasain'Andriamanitra resaka aintsika tamin'ny maraina teo rehefa men'Andriamanitra aintsika. Satria men'Andriamanitra izay fofinaina izay dia tsy tokony raisintsika ho tsy misy dikany zany, sanatria izany fa entina ampiasaina mba hanarenana, mba hampitoeran'Andriamanitra antsika ny fahamarinany ka hitantsika moa taorianan'izay 70 taona zay dia nanomboka nanangana ny tempolo ry zareo. Nanomboka nanangana ny tempolo ry zareo tamin'izany fotoana izany. Ary name fanantenana ny zareo Andriamanitra fa tsy hamela ny zareo rery mandritra n'izany fanarenana ny tempolo izany. Tsy vitan'izay fa nomeny fanekena vaovao ihany koa. Fanekena vaovao dia ny hoe ao amin'ny Jeremia 3:12 dia hoe izao no lazain'i Jehova: indro ampodiko amin'ny fahababona ny lain'i Jakoba, ary ny fonena dia mindraky fo, ka ny tanàna dia orina ao amin'ny avoana, ary ny lampan'andriana hitoetra ao amin'izay mamety azy. Rehefa tena miverina amin'Andriamanitra zany isikany rehefa tena madio, rehefa tena miaina ny teny fikasana dia zao mafaka matoky isikany fa mamindra fo amintsika Andriamanitra ary mamerina atsikany amin'le fanekena izay efa nataony tamin'ireo razamben'ny jiosy moa zany dia ry Abrahama. Mamerina indray izay fanekena izay ohatrany hoe tapaka le izany, kanefany dia mamerina indray an'izay fanekena izay. Andriamanitra mihitsiny no miantoka an'izay fanekena izay ary manao fanekena mandrakizay tamin'ireto jiosy reto Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny Jeremia 2:3-7 ka hatramin'ny 1:7 dia hoe: dia hanao fanekena mandrakizay aminy aho, dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fahatahoranahy dia ataoko ampony kosa,
mba tsy halany amiko. Eno, ho faly aminy aho ka asoa azy, dia amboly azy amin'ny tany ity tokoa amin'ny foky rehetra sy ny fanahiko rehetra. Matahotra n'Andriamanitra nanomboka teo zany ireto jiosy ireto. Raha ohatra ka natahotra, raha matahotra n'Andriamanitra zany isikany ihany koa, raha ohatra ka Andriamanitra ny eo am-potsikany, dia inona zavatra miseho? Dia afaka mametoka Andriamanitra fa amin'izay toerana ametrahany atsikany dia iroborobo, satria tsika efa matoky anazy, iroborobo amin'ny asany, amboly amin'izany tany zany izy, iroborobo amin'ny asany. Ao amin'ny Jeremia 3:30-7, tsy vitan'izay hoe na miteny fampanantenana zay Andriamanitra hoe iroborobo miasa, amboly, ny sakafo. Etreto hoe tany izay vao avy noringanina ny ravaina, dia mametoka Andriamanitra fa isy fambolena izay ahafahan'ireto jiosy eto misakafo indray, fa tsy vitan'izany fa teo ihany koa ny fanasitranana. Jeremia 3:30-7 hoe dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy, ary asehoko aminy hareny fiadanana sy ny fahamarinana, ary ny Joda sy ny Israely dia ampodiako avy amin'ny fahababoana ka ahoriko ho toy ny taloha izy. Sitrana tanteraka reto jiosy reto. Sitrana satria Andriamanitra no manasitrana. Rehefa olona sitrana zany dia olona izay natsapa fa maivana, afaka amin'ny zavatra izay nanangejana azy, tahaka reto jiosy reto, afaka amin'ny fahababoana nandritra 70 taona, ka vonona amin'izay ry zareo ny anompo an'Andriamanitra, niaraka amin'Andriamanitra, mba ho inona hozy izy ao amin'ilay vakiteny teo any? Mba hiaina n'izany fahamarinana zany sy hiaina n'izany hoe fiadanana izany. Izay no teny atandron'Andriamanitra, teny hoe rehefa avy novonjeny isikany dia matsapa tokoa an'izay fiadanana izy eo amin'Andriamanitra izany. Tampamaranana dia tiako mizara atsikany ny vakiteny ao amin'ny Galatiana 2:2-20. Galatiana 2:2-20. Vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Kristy efa velona ao anatintsika. Mino an'izany ve nareo? Mino an'izany ve nareo fa hoe efa nanadio antsika Kristy, efa nisafidy antsika Kristy, satria tsika efa nisafidy anazy koa tamin'ny alalan'ny rano ny batisa. Efa nisafidy antsika fa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka isikany tsy ho variana amin'ny confort na hoe zavatra tsara izay omeny Satana atsikany, satria ireny no mampatonga atsikany misitaka tsikelikely amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia manantanina ny ady, be dia be ny olana maro samihafa. Dia ametraka fanontaniana aminareo zaho hoe misy fiantraikany amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ve ireny zavatra ireny? Ny valany dia tsy. Amin'ny Zanak'Andriamanitra atsikany dia tokony tsikany atahaka ny nanomeny toky ho an'ny Jeremia, dia tokony isikany androso hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Tokony itsikany ho zato isan-jato amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tokony itsikany raha misy ny olana dia apetraka isika amin'Andriamanitra ka hananantsika izay fanantenana izay.
tahaka nomeny fanantenana ny reto jiosy reto fa iroboroby ny asa rehefa miaraka aminazy. Tokony isika androso hatrany amin'ny asan'Andriamanitra ary tokony isika ny iaina tahaka ny an'i Jeremia, miaina ny tenin'Andriamanitra ao aminazy. Raha vakiantsika ity bokin'i Jeremia ity nandritra ny taona maro dia naharitra ny firesahana teo amin'Andriamanitra sy Jeremia. Ny fankazatra Jeremia sy Andriamanitra, ny fankalala Jeremia sy Andriamanitra. Eritreretintsika saina nge hoe miaraka amin'Andriamanitra sika ny isan'andro dia me mahafantatra anazy, me mahafantatra ny sitrapony. Androany dia manana hafatra ho an'ny masetel manokana ihany koa Andriamanitra. Andriamanitra dia manana projet ho an'ity fiangonana ity. Manana fikasana izy ny hoe efa nanendry antsika tsirairay avy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanendrena, tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Efa matoky isika fa Andriamanitra efa nanendry antsikany ary nandrava ny fahotantsikany ka efa madio tsikany eo anatrehan'Andriamanitra. Efa miala tamin'ny tsy fahamendrehana rehetra isikany ary ankehitriny dia mety amin'izay toerana hafa izay amindran'Andriamanitra tsikany, tahaka ny an'i Daniel izay nifindra sesitany tamin'ny andron'i Jeremia, dia mba iroborobo ho 100 isika amin'ny asan'Andriamanitra. Amen. Ka naiza izay ho alehantsika dia hijoro vavolombelona trany ary ho fitaovana mahomby amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tiako foana milaza ho 100 isika amin'ny asan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy ka ny teny izay norenesika teo avy aminy dia mba iraikitra tokoa ao am-potsikany ka mba hoentinsikany iainatsikany eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra izay efa nomen'Andriamanitra tsikany ary mba tena ivelona tokoa isikany an'izany teny fampanantenana izany dia Andriamanitra izay miaraka amintsika, tsy mandao antsika ka naiza na eto na ny amin'ny toerana hafa dia eo foana izy miaraka amintsikany. Amen. Voky ve nareo? Voky tsara tena. Dia raina ny tompo. Minoko fa voky isika tsirairay avy aoka tsisy honona hivoaka eto fa handray an'izany antso izay omeny Jesosy atsika izany. Samy manana antso tandrify azy isika tsirairay avy. Ho famaranantsika ny fotoana saika adinoko aloha misaotra ny Lola Zakaria. Tsy adino akory misaotra ny Lola Zakaria izay nanaiky ny rahan'Andriamanitra nampita an'izany antso izany tamintsika androany. Ataontsika ny hira eo am-pitsanganana raha re ny feon'i Jesosy. Andininy voalohany, faharoa, fahatelo eo am-pitsanganana naovantsika izany. Ataontsika maredona na dia mety hoe nonanona ny kibo fa ny fanahintsika dia voky. Ka ho ataontsika mafy dia mafy ny hira raha re ny feon'i Jesosy. Samu yana
famonjena voavoatra ka atolotra anio nefa tsy terena fidiona ka Kristy rekena rare fa izy tsao mantona ao ambonany riditra ripanota izy any mifona miandrima fiampidirina anio misy famonjena voavoatra ka atolotra anio nefa tsy terena fidiona ka Kristy rekena mbola re kanefa vetivety dia angina lasa-davitra ripanotany no andro mety raha petsotso dia tsy fantatra anio misy famonjena voavoatra ka atolotra anio nefa tsy terena fidiona ka Kristy rekena. Antsika nanondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra ranay, misaotra anao izahay satria nahazo teny mamy avy aminao izahay tamin'ity maraina ity. Nahazo teny fiadanana, nahazo teny famonjena. Misaotra anao izahay satria ianao tokoa dia Andriamanitra izay tsy mamanadino. Andriamanitra izay tsy mamela anay ao anatin'ny fahaverezana fa ianao dia Andriamanitra mitarika anay hatrany hiverina aminao. Ray malalo fantatray fa zanakao tokoa izahay ary ny tanjonao, ny irarianao dia tsy misy aminay reto na dia iray ary ho very. Ray malalo ampio izahay ny haino anao hatrany, ampio izahay ny anaraka anao hatrany ka tsy hoverebirebi ny Satana amin'ny zavatra rehetra izay miseho amin'ity tany ity. Mafy tokoa ireo ny zavatra miseho, ny zavatra iainanay ankehitriny, ny zavatra izay mananontany ny ady, ny aretina. Kanefa ianao dia fantatray fa tahaka ny nomenao toky an'i Jeremia dia nomenao toky koa izahay. Ny mba handrosoanay amin'ny asa, ny tsy hahatonga anay ho varimbariana fa ho zato isan-drato izahay amin'ny fanomponanao. Ray malalo, ianao dia efa nandrava ny tsy fahamendrehanay, efa nanadio ihany koa ianao, ary ankehitriny ianao dia miantso anay mba ho fitaovana ho fitarihana ny hafa, ka mangataka ny heran'ny fanaonao masina izahay ny hanome anay ny tanjaka, hanome anay ny hery ka tsy ho kivy izahay na dia tsy
na dia tahaka ny andron'i Jeremia ary maro ireo tsy niaino, fantatray fa ianao dia tsy manadino anay fa manome hery anay hatrany mba tsy ho kivy hatrany izahay. Ray malalo eo mitahiny fianakaviana rehetra amin'ity fiangonana ity, mitahihana ity fiangonana ity ihany koa ianao no mahafantatra ny toerana izay ametrahanao anay, ianao mahafantatra ny anjara asany tsirairay avy amin'ny membre n'ity fiangonana ity, mangataka aminao izahay ny tsimona ny tsirairay avy aminay ka nome hery anay. Dia ny fotoana rehetra amin'ity sabata ity ihany koa raha eo. Isa mavavaka izany no tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iray andry. Amen. Amen. Eo am-pitsanganana malasantsika hitsangana. Hitsangana handray ny tsodrano. Tsodrano izay men'Andriamanitra antsikany dia eo amin'ny nomery 9:420 ka hatramin'ny 520 dia mivaky toy izao: hitanao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Ho tahinany izany teny izany. Amen.